Faly miarabantsika mpanaraka ny pejy andro alinalina azo hoe tapotapoka ihany noho ny toe-draram-pirenena moa dia araka efa teniko taminareo foana hatramin'izay hoe mety misy fotoana miditra miarabantsika mpanaraka ny pejy azafady mety miditra tapoka eto zahay tsy hoe tapoka moa zany fa arakaraky ny tinady sy ny besoin tsika vahoaka malagasy dia misy zavatra bebe nitranga tandroany dia ny fandraisam-pitenena interview moa zany entre ny filoham-panjakana Mikael sy ny mpanao gazety anankiroa ary ireo solotenan'ny olona vitsivitsy ao mpanao politika ao ny olom-boafily ao ny ministra ao ny influenceur ao ny représentant ny société civile dia nanaraka an'izany fanehoan-kevitra zany tsika rehetra teo tsika zay nanaraka moa zany zahay moa dia nanaraka ka manoloana amin'ny maha gardien de la révolution anay dia mijery ny atsipirian'ny zavatra rehetra ary mitondra ataotsika hoe fanamafisana na éclairage amina teboka vitsivitsy zay ilaina fanamafisana mitondra ihany koa ny soutiennay am'izay hita fa tsara ka mila toanana ary fanakianana amina teboka zay hita fa mitavozavoza tsy tenako hoe ratsy fa mitavozavoza zay ny antony hoe iarovana an'ilay tolona ka izay ny antony zay mirahalahy no tratreto androany dia ao ny rahalahintsika fitia dia ny tenako samy anatin'ny gardien de la révolution zahay faly miarabany ity loha nanaiky hosamborana am'izao andro alina zao miarabany pasteur dia faly miarabany mpijery sy ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa am'izao alina zao dia tonga dia hidirantsika angamba ny vif du sujet androany zany ny filoham-panjakana no nanao fivoahana voalohany akoatra ny lanonam-panjakana etseroa mifanatrika amin'ny mpanao gazety dia eo amin'ny resaka forme aloha tsika aloha zao na ny style de forme ny fandraisam-pitenenana dia mahafinaritra fa tena misy tokoa ny fahasamihafana lehibe deja aloha vazivazy nataon'ny olona teo dia ny hoe ara-potoana fa tsy le miandry adiny ray adiny roa adiny telo tsy hita ihany ilay filoham-pirenena fa mipetraka les ponctualité eo miaramila azy moa le discipline dia isaorana azy be dia be zay na dia fantatra raha fa be ny asa zay andreketa na dia weekend aza ny filoham-panjakana zany tsisy weekend raha ny marina fa toujours sur le qui vive eo zany vazaha ny forme faharoa mahafinaritra ihany koa ny nanasana ny karazan'olona hafa akoatra ny mpanao gazety ao anatin'ny salle d'interview mba ho ahafahany tsiraray mandray anjara fitenenana mizaha zareo mba hoe varie ny karazan'olona mandray fitenenana zay ao ny tanora ao ny solotenan'ny mpanao politika ao ny solotena ministra ao ny solotenan'ny député ao ny mpitolona ao ny influenceur be dia be zany zay tena isaorana be dia be azy ary manana tena hoe hotohizana ary eto dia efa manimpitsady hoe izao hatrany tsy fantatra hoe iza moa no manao sélection an'ireny olona reny mino aho fa tsy ny présidence satria ny présidence tokony ho neutre fa anjaran'ny responsable ny protocole angambany na je sais pas qui mba jereo ihany le représentativité ohatra amin'izany zao ny diaspora tokony natao zavatra interactivité avy any ivelany misy ihany tao fa zay zany atsaraina le izy fa efa zava-dehibe reny tohizo zay ny tao hoe fianarana démocratie tsy haindray andro io fa ianarana foana ary na zareo efa tompony ara mbola mianatra isaorana anareo be dia be zay teboka fahatelo zay hita hoe nafinaritra ihany koa dia ny fahafahana mametraka fanontaniana tsy misy karazana ohatrany hoe fampitahorana na tonga dia manipuler mialoha anisan'ny fanamareny olona atao hoe tsy nisy ny fanafoanana ny commentaire atao le blocage ny filazana zany blocage ny commentaire fa afaka manao commentaire dolo ny olona zay rehetra zany positif be ary tohizo fa tsara zay ny forme ny tena important ho anay eto dia tsy ny forme rehetra fa ny fond ny ilaina ny fond dia le foto-kevitra zay nizaraina teo no hitondrana fanamafisana sy fanamariana sy fanitsiana amin'ny maha gardien de la révolution dia tonga dia tsy miambamba zay
mitondra ny hevitra manoloana aniny fanao zany exercice démocratique fanao ny tany rehetra ohatra vao manao allocution Emmanuel Macron dia tonga dia miakatra plateau télévision zany zao mbola mila organisena kely gasikara ohatra hoe au niveau TVM ohatra hoe tonga dia direct zany ohatra hoe manvita zany le kabary filoha dia eo no eo solotenan'ny olona miakatra plateau télévisé manao débat manao discussion fanao zany amin'ny tany rehetrarehetra tokony mba hoetreretana zany zavatra fa tsy andrasana après tapa-bolana vao hoe anisy invité fa tokony tonga dia du tac au tac zany dia mahatonga an-tena zay hoe rehefa tsy mbola misy zay dia anjarantsika tonga dia efa mitondra ny feontsika eto ka omeko ny rahalahako mity aloha ny fitenenana manoloana ny resaka fandraharana sy ny lafiny ekonomia moa zany anisan'ny secteur misy azy dia tiana maraina amintsika fa teknika somary teknika kely ilay précision hoentin'ny androany hoentin'ny androany satria le izy hoe inona nareo ma tsy teninareo foana inona ny solution omenareo na hoe inona le fanakianana tena mitarika ho any amina résolution dia izay no antony tenenana eto ka omeko azy ny fitenenana. Ia, misaotra ny pasteur nanome ny fitenenana. Ny anjarako amin'izao takarivo izao dia mba hitondra fanehoan-kevitra, hitondra fanazavana kely momba le hoe ady amin'ny kolikoly sy ady amin'ireo fanenjehana fampiarana lalàna amin'ireo fanitryben'ny firenena teo aloha ireo. Teny ny filoham-panjakana ny colonel Michael teo hoe aty amin'ny resaka blanchiment d'argent famotsiam-bola no tena imasondry zareo any zany tena paikady hoetandry zareo. Efa nisy notonony ihany le institution anankiray fa te hanamafy fotsiny hoe efa manantsika ny samifina efa manana ihany koa tsika ny RAI samy eny akaikikaiky ny avoloha eny amin'ny route bypass Indôle misy an'izany birao anankiroa zany tokony ampiasain'ireo institution anankiroa ireo. Inona moa tena asan'ny samifina? Ny asan'ny samifina dia service de renseignement financier izy. Ny tena rôle principal-ny dia lutte contre le blanchiment d'argent, zany hoe miady amin'ny famotsiam-bola. Ka ny sosikevitra zany dia tokony ampiasaina amin'ny tena tokony izy tokony tena anao nasany tokoa ny samifina mba tena izy tokoa ireo fanaraha-maso an'ireny famotsiam-bola misy eto Madagasikara ireny fa raha vao tsy ampiasaina le izy manko raha ny fandraisako an'ilay teniny teo dia misy paikady hafa mihitsy ho ampiasaina sy ny sisa dia lasa fantaniam-bola fotsiny ho an'ilay firenena lasa vola very amin'ny karaman'ny mpiasa rehetrarehetra ao ny trano ngeza be io dia tokony mba ampiasaina ilay institution torak'izay ihany koa ny RAI ny ARAI dia agence de recouvrement des avoirs illicites. Ny asany dia manao saisie an'ireny fananana amin'ireny vola azo tamin'ny fomba maloto ireny azo tamin'ny halatra tamin'ny famotsiam-bola sy ny karazany. Afaka ihany koa izy io ho fampidiram-bola ao amin'ny kitapo-bola fanjakana haingana. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra be. Rehefa manao saisie ny RAI dia tsy tadidiko izay na indroa na intelo isan-taona eo zareo dia manao annonce na vente aux enchères. Reny vola reny dia miditra miverina any amin'ny kitapo-bola fanjakana. Ka za mino fa raha izay fananana azo tamin'ny tsara-drarony nandritra ny fitondrana teo aloha mino fa mba hita ny kitapo-bola fanjakana mba ahafahana mitondra an'ilay tena fampandrosoana ahafahana misoutenir an'ilay finance publique zany izay tena tiako andokambana. Ny anankiray faharoa ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly ihany teo sy le hoe fanampiana an'ireo mpandraharaha malagasy. Laza ihany koa ny izy teo colonel Michael teo hoe efa mifoanana ny gré tao amin'ny marché public amin'ny tsenam-baro-panjakana zany
efa nanao azany fitondrana teo aloha hoe foanana ny gré tsy izy tsy efa nanao azany teo aloha fa tsy mahafaka ny kolikoly tsy mahafaka ny kitranatrano ny fanafoanana azany au contraire arany raha ny tena marina ny entreprise mba tsy te ho hita be mba hipasser sous le radar rehefa mpanao anazy tsy miditra amin'io gré io fa mandalo ny appel d'offre foana izy fa rehefa mandeha le appel d'offre dia eo amin'izay no misy indro mazana fantatsika mpanao marché zany mpanao appel d'offre mpanao marché public ohatra misy mpandraraha anankiray efa mahazo renseignement avy amin'ny PRMP sy ny salan'izany dia entreprise ny daholo ihany ireo misoumission amin'le marché public anankiray amin'le asa-panjakana anankiray kaly moa ny filazana azy dans le jargon manao kaly dia manana prix tarif manana prix misoumission izany dia misy prix samihafa dia tsy maintsy ray amin'ireo entreprise ireo ihany matetika no mahazo an'le marché public fa tsy le aty amin'le gré foana le tonga dia mena direct fa any arany tena misy an'io kolikoly io ary indrindrandrindra any ny tena manahirana mpandraraha malagasy satria tsy manana an'le moyen izy hiadivana an'izay kolikoly avo lenta izay eo ihany koa ny tokony hijerevana manokana ny ARMP ny ARMP dia tsy iza fa ny autorité de régulation du marché public efa manao ezakany aloha ny ARMP manangana ny site sy ny sisa fa mbola tantaratra fa tsy ampy le fampahafantarana ny vahoaka malagasy ny fisian'ireny tsenam-bahoaka-panjakana ireny re marché public ireny tokony tena vulgarisena mihitsy zany le fisian'ireny marché ireny hoe misy an'izao asa zao ary misy an'izao commande zao ary fa tsy tableau kely amin'ny soratra caractère kely fantatsika mpanao marché public zany ao anosy ao amin'ny bureau any ARMP ao no forcena asisika daholo zany le asa iny dizy teo ny appel d'offre ray manontolo manerana ny rosy barao kely couloir kely mameno taratasy kely zay ny fangatahana ny dossier d'appel d'offre azafady fa tokony mba vulgarisena le izy tolo-kevitra anankiray ihany koa tokony mba ampahafantarina tokony mba ampianarina ihany koa ireo ampiana zany formation andreo mpandraraha malagasy efa manao ihany ny enam mairie Androbe manao izy eo amin'ny indroa isa-taona eo fa tokony mba asiana ihany koa ny province satria ny province dia misy ihany koa ny marché public izay asa atao any entana ho livrena any tokony mba ampidirina ihany koa izy eo amin'ny programme mpampianarana aty amin'ny université zany hoe tokony mba misy solotena avy ao amin'ny ARMP na avy any amin'ny anamo mampanao formation mba ahafahan'le mpandraraha tanora ahafahan'le mpandraraha malagasy tsy ho vera amin'le karazana procédure lava be le karazana procédure makaria milan'izao sy makaria dia mba ahafahany mifaninana zany amin'ireo orinasa vahiny mba ahafahany mahazo ny anjarany zay zahazana azy amin'ny tsenam-baro mpanjakana amin'ny marché public zay angamba ny pasteur fa dia azoko tsara zany tiany mity lazaina dia hoe ohatran'ny sous forme fotsiny zany le fampahafantarina an'ilay marché fa efa dès le départ dia efa manipuler le izy efa zareo daholo ihany manao zavatra rehetrarehetra tsy zay tsy transparent zay le paratika misy ety amintsika mbola eo ihany koa le hoe tokony misy enquête zay ny saika adiniko tokony misy enquête hoe tsisy roam-pihavanana ve entre ny PRMP ohatra premier responsable de marché public zavatra ao anatin'ny code ny marché public mihitsy zany tokony tena piariny reny zavatra reny tokony tena déclaré ary tokony misy roam-pihavanana tokony misy enquête hoe tsy misy raiky varotra-pomba hinanana sy sahalan'izany tokony sokafana ihany koa tsy hoe sokafana moa zany fa misy izy io fa tsy tena hita mazava ary raha hoe raha zazo ny anontaniana hoe aiza tokotrany le birao fitarainana satria amin'ireny marché public ireny manana fotoana le entreprise
le mpandraraha hitarainana any amin'ny RMP hoe tary nisy kolikoly manana soupçon zay fa mpiavany Anna sy Rayane entreprise ny Anna Dolayan reto entreprise écran reto entreprise fictif reto de tokony mba azavaina mazava hoe aiza io birao io ary tena tokony mba miaino de tena tokony misy fandraisana andraikitra misy enquête de misy fipetra raisina rehefa hita tokoa fa tsy nanaraka ny norme na misy zavatra tsy nety nandritra le appel d'offre anankiray fa matetika fatatsika nge zany matetika ny appel d'offre de efa vita mialoha foana hoe ihany ny tribu mandeha ny passe-passe na 10% 15% efa any amin'ny adivaritra an'izany sisa natao fa mba hialana le kolikoly mba hisiny mangarahara ary mba ahafahan'ny mpandraraha malagasy mifaninana sy mivelona dia tokony mba jerena ny sy hatsaraina ny fitantanana eo anivon'ny ARMP. Ono fantaniko kely ny amin'ny resaka samifina teo le hoe raha fahazahoanao an'ilay tenin'ny colonel teo zany de hoe ohatrany tadiaviny ho ajanona ve ilay samifina fa raha azoko tsara lay resaka teo de ny fantany apetraka hoe sa ve io samifina io mihitsy nefa misy sao de fa le tsy opérationnel normal tsony ve izy io sa ahoana fieritretanao azy? Fieritreretako anazy aloha ny tena inty izy teo ny tena olana kely amin'ny samifina de ny samifina mihitsy no manao enquête an'ireny ohatra au responsable de l'État an'ireny karazana ordre sy ny karazan'ireny fanaovana déclaration de patrimoine an'ireny fonctionnaire reny de anjaran'ny fitondram-panjakana amin'izao fantatro manao enquête mahita ny samifina raha toka mandeha amin'ny tsy tokony izy le izy na mety na tokony misy tafisoloana ve na tokony misy rafitra ovaina satria somary nahagaga kely intervention ny colonel Mikael hoe samifina io misy to tsy ho ampiasaina indray inona no antony fa tokony ho jerena zany hoe mandeha araka ny tokony miasa araka ny tokony ilain'ny vahoaka anazy ve le samifina sala nanaovana ireny institution fa toy ny paka moa zany zao nefa hita ny be koa mbola tsy de tena nahariva vaoatsika fa sala nanaovana an'ireny dia ampiasaina araka ny tokony izy satria niaraka ny teneniko teo hoe misy vola fotsiny zany mbola aloha fotsiny ny dépense rehetrarehetra nefa tsy miasa raha ny tokony izy le izy fa ampiakady hafa avitsika fa tokony io fotsiny no atsaraina. Ia raha ohatra tonga de transition makany amin'ny côté anazy andraisiko notinay samifina manao enquête amin'ny resaka blanchiment d'argent. Efa ela aho no nanao antsoavo tamin'ny fitondram-panjakana teo aloha aza sy talohany teo aloha ary mbola tohizako amin'ny ankehitriny. Colonel Mikael moa dia mametraka lanja manokana amin'ny resaka finoana anatin'ny allocution izay mbola discuté iny fa bao tsy any aloha resaka. Justement ny tokony service anankiray tsy any amin'ny fandraharana ihany hanao enquête araka le teny nataon'ny mity teo ny amin'ny blanchiment d'argent ataon'ireny fiangonana maniry ohatry ny anana reny. Io fiangonana maniry ohatry ny anana mijoro etsy eroa a Madagasikara io anisany secteur de blanchiment d'argent ngeza be anankiray. Zay zany mangataka hoe tokony service anankiray raha tsy efa misy tsy fantatro manontany eto ohatry ny any Frantsa zao na aty Belgique misy an'le en France misy hoe Mevilud mpanara-maso ireo soi-disant fiangonana ny amin'ny financement des cultes. Zany hoe azavaiko le izy misy olona mpamotsy vola aty ampitan-dranomasina te hampiasa vola Madagasikara ary mampiditra vola ao Madagasikara de tsy voatery amin'ny alalan'ny fandraharana, tsy voatery any amin'ny alalan'ny politika fa amin'ny alalan'ny fivavahana. Misy io ao Madagasikara dia tsisy amiko tsy misy
tsy misy problema mihitsy ny amin'ny hoe fitsabatsabana amin'ny raharaha-pivavahana tsy mitsabaka fa amin'ny lafiny resaka fitantanana ny vola satria aza dino ny fiangonana dia manana statut natao hoe service public ny fiangonana na de privé azy dikan'izay zany a arovana le vahoaka mba tsy ho tratra ny manipulation amina resaka fangalarana rabola izay zany tokony hisy service anankiray tsy miditra amin'ny resaka fiainam-pivavahana iny organisation zareo iny na anao fampianaran-diso izy na tsy any problema tsy mana compétence zany fanjakana ary tsy tokony hiditra am'izany fa lay hoe aviaiza ny vola miditra eo amin'io fiangonana io ary ampiasaina amin'inony zay zany ny zavatra tokony hoetreretina koa io resaka blanchiment d'argent io ohatrany hoe aroto kely a tant que mbola miresaka an'izay sika fa isorana rahalahy mitiny amin'iny toizako ihany a ireto misy teboka maromaro vitsivitsy zay somary nanaitray teo ampiresahana ny filohan'ny andry mpanjakana ankehitriny ny filohan'ny fanavaozana pardon ny resaka FFKM mbola iverenako j'insiste et je persiste magabe aho fa nomenay mandat ny FFKM eto aloha mbola averiko indray a tsy tokony anao parti partizane na rehefa manao zavatra hoe par quel biais inona ny règle 2-3 nazahoana hoe ho manana privilège hoe ny FFKM no organisateur an'le assise nationale io zany tsy mazava amiko hoe pourquoi satria amiko raha ohatra ka manana partenaire privilégié ny FFKM de dikan'izany misy antécédent ao alohan'izay zay logika amiko maninona ohatra tsy tonga de niteny izy hoe nomena mandat ny ray aman-dreny ara-drazana nomena mandat ny tsy fantatro fa matoa hoe manana mandat mpanjakana ny FFKM dikan'izany a misy actif ao ambadika ao misy précédent antécédent ambadika ao inona io antécédent io inona no manamarina fa ny FFKM irery ihany no partenaire privilégié manomana ny assise nationale za zay miteny eto de mbola averiko indray misy tafitona tamiko ny mpanaraka ny mivantana tao fa tsy maninona zay hoa eto tsy mitady doka sy bravo fa zay mitsinjo ny efficacité ary ny efficacité ianao rehefa mandeha amin'ny efficacité impopulaire zay aloha zany izy avahana tsara tsy mitady populisme raha tiatsika le hoe fandraisana anjarany rehetra ozy izy ny filoham-panjakana de manomboka hatrany amin'ny mpikarakara mihitsy hoe za zany zao raha hoentina ho tsaraina any amin'ny tribunal dia tokony azoko antoka fa ny juge eo alohaka eo dia impartial araky ny teny mity teo amin'ny lafin'ny fandrarana tsy tokony misy enquête ozy izy anao hoe ty olona ty tsisy rio-piavanana am'le société am'le appel de marché offre eto de hoe za zany a tokony manana égalité des chances hiatrika fitsarana de tonga de avy hatrany lay organisateur anefany a tsy mireprésente an'le firenena ray amanontolo eto zany a tsy tokony andeha amin'ny sentiment tsika hoe reo ne ray aman-dreny manaiky an'izany a tsy misy difficulté am'izany fa tsy ireo rery ny ray aman-dreny zay le tiako atongavana ary représentativité no resahana ny représentativité aresahana de ty raha tsy diso aho a mbola majorité ao Madagascar ny pourcentage ny animiste ny mbola maro anisy ao Madagascar zany hoe Madagascar zany raha makany amin'ny tsy hoe makany ivelany fa raha avoaka amin'ny enquête sociologique de religion Madagascar mbola classé parmi les pays animistes fa tsy pays chrétien zany isika kristianina no mihevitra hoe firenena kristianina Madagascar satria isika manana le atao hoe domination mpanjakana sy domination amin'ny opinion publique fa sur le terrain za izao ny asa nitondra fiangonana tany ambanivohitra de tena miteny aminareo hoe fa mbola azo isana am'razan-tanana ny mpivavaka par rapport ny olona mpandala fomban-drazana objectif jerenana zany dikan'izay zany a tonga de misy olona mi se sentir lésé ao ambadika eo hoe ahoana zany mpandala fomban-drazana
ahoana zany ny mpandala ny amin'ny atao hoe conviction philosophique am'izao tsy resaka religion ihany a fa misy koa ny conviction philosophique zay sady tsy religieux izy no tsy société civile fa ohatra hoe manana philosophie de vie manokana izy misy zany ka mba hahatonga le izy ho inclusif satria dialogue national inclusive no tadiavina de tokony ho inclusive koa ny organisateur mahafaty antoka ny fanjakana ankehitriny ve ny micréer commission mixte micréer commission mixte ny organisation ny assise nationale hoe FFKM ok ray aman-dreny ara-drazana tsy maintsy misy olo tenany finoana samy hafa na minoritaire ary izy de tokony manana ny droit tsy misy resaka majoritaire eto ohatra ndray raha hiteny zao hoe miteny matsisy hoe anka ny FFKM aneo izy no teny efa afaka amy resaka amy rehetra non c'est affirmation gratuite zany mon colonel par tout le respect que je vous dois c'est une affirmation gratuite hoe nahoana izy reo no manana fahefana afaka resaka amin'ny olona rehetra misy zao faritra sasany zay tena mazava be fa tsy ho tafiditra any mihitsy ny kristianina fa mety le soja be ao tanàna ao no manana droit manana parole ao ka ny tanjotsika mantsy mba tsy hisy menimenina rehefa vita ny assise nationale hoe zay tsy représenté tamin'io de ho avy ndray tsika iady poteo iny feuille de route iny fa tsy ekenay zay nesa navota amin'ny andron'ny jonary mampianina sy ny tany reny e olona vitsivitsy nanapaka an'le feuille de route fa ny majorité tsy tao anatiny donc zany mba tsy hisy ny crise ao aorinan'ny concertation nationale de amiko marina be misy ny teninao mon colonel hoe mila maka fotoana hanao an'lay concertation qui dit fotoana le concertation manomboka hatrany amin'ny organisateur de zay zany mbola monsieur réitéré ary mijoro ianao moa miteny teo société civile de ao anatin'ny société civile zay tsy maninona gardien de la révolution hoe mangataky zahay manatena fa mbola miaino tsara ianao sy ny équipe anao présidence hoe velaro amin'ny sehatra hafa ny mpikarakara anio assise io fa tsy FFKM ihany tsy janona ela amin'iny aho faharoa manarakaraka an'izay le resaka diaspora faly be a nahita an'le fanontaniany le namana hoe mba jerena ahoana ny contribution ny diaspora manoloana ny fampandrosoana ny firenena iny fanontaniana iny tsy fanontaniana tsotra be iny c'est pas une question anodinina hoe ahoana zahay diaspora ve iara-iasa fa mialatsiny mon colonel fa vous avez traité le sujet avec une certaine légèreté na malinao azy ary je suis vexé en tant que diaspora hoe tongava aty de hoetiny volanareo de aty tsika ny miasa tsy mba tsy fiteny zany mon colonel mialatsiny fa manitsy anao aho na dia mpitondra ianao samy mpitondra atsika zay mpitondra vahoaka amin'ny fiangonana hoe eto aty ny vola de aty miresaka ohatra ny fomba fiteny le raiky ala taloha hoe raha mafy be lahy de tongava aty tovy zany fa ny présentation an'le phrase fotsiny no namboarina fa ny zavatra nandrasan'le olona amin'iny fanontaniana iny de niandra an'iny daholo zay diaspora hoe raha ovina ny membre ny diaspora manana droit de vote zany zao tsy voaresaka ary tsy ho resahan'ny assemblée nationale io satria tsy tiany zareo azadiny fa vahoaka be aty amin'ny diaspora tamin'ny fifidianana tamin'ny tsy haiko le talohan'ny le farany teo nanao misy diaspora ny organiser élection présidentielle tsy formelle fa informelle ny résultat ny vote navarina be raha tsy diso fitadidy fa itseo ary zalahy raha ohatra ka miaino any nareo atao diaspora raha tsy diso hoe idama maly eo no lany taminatin'ny élection tsy ndraitra aloha nandray anjara fa zay nanaovana azy pour vous dire hoe le échantillonnage fotsiny zany hoe tena tsy apozina ny résultat ny vote ny diaspora sa ve mampatahotra anareo ny opinion diaspora hoe ireo tsy ho azo manipulevana amin'ny sasany ka mety surprise ny vote hatram'izay zany diaspora de disqualifié d'office tokony isy représentativité ny diaspora koa amy resaka législative efa nisy resaka an'izany any teo tamin'ny androny rajoelina hoe mba azo atao ve hoe omena ohatrany hoe circonscription reny diaspora ray manontolo
tsy haiko na ray manontolo na morcelevana tsy haiko ianareo technicianina amin'ny administrateur civil afaka mijery ny critère dia se sentir concerné ny diaspora ary misy solotena avy amin'ny diaspora fa indrindraindrindra miasy de mbola any mamaika fa les droits de vote ohatra hoe hifidy filoham-pirenena atsika dans 2 ans tsy fantatro de mba manofo zahay aty amin'ny diaspora mba afaka hifidy miaraka amitsika any an-tanyrazana ny olona hofidiana filoha-pirenena ny maire moa mazava azy zay tsy afaka anao satria tsisy diranay ny législatif fahitako azy afaka manao zay ohatra hoe raha ekenao circonscription ny aty Europe circonscription ny any Amerique circonscription ny any Afrique amiko manana droit koa zany zareo hanana député solombavan'ny diaspora fa proposition ihany iny atsipy ny am'izay lafin'izay fanontaniana koa tao zay mialatsiny fahitako hoe namoraina be somary un coup de revers fotsiny namalina azy ny amin'ny ireo handicapé sy ny droit ny ankizy any amin'ny sekoly ambaratonga ambany indrindra fototra mitanila be le fitoriana fotoloana le tolona ohatrany hoe omena fahafaham-po ny universitaire satria ireo no ataoranay lahatra eny amin'ny 13 mai de ireo mibevavy Gen Z Gen X Gen Y fa ny ankizy kely tsy afaka anangana Gen Alpha Gen Beta de tena misaotra n'lay olona zay mitondra ny teny zay le zavatra ilaina le olona mitondra ny teniny sy manapeo zay le la voix des sans voix ary misy ampokafako anareo iny hoe mba napitolo fa namalina azy fona fa tsy mahafapo nantany izy hoe ahoana ny protection de l'enfance droit ny zaza ny resaka indemnité de crène namalina azy hoe efa apiditra mpampianatra atsika ho solon'ny fram zay tsara za de tena d'accord aminao mon colonel hoe fram io nanimba zavatra be debe satria midina be ny niveau ny fahaizan'ny mpianatra fa ilay protection de l'enfance ohatra fotsiny zao amin'ny faritra sud-est iny za avy any amin'ny faritra sud-est ny famonona an'ireo zazakambana zany zao tokony mbola jerena culturel le izy fa tokony hijorotsika hiaro an'ireo ahoana le hoe ny anankiray vonona de anankiray tazomina droit de l'enfance zany ahoana ny resaka abus sexuel amy zaza ahoana ny fampiasana zaza tsy ampitaona any amin'ny tranony privé tsika reo samy mampiasa labona sy piasa dao mianatsina amy fitenenana réalité io tsy azo ialana fa tokony misy mesure d'accompagnement hoe manomboky zao tokony considérena ny statut ny zaza piasa trano tsy hofoanatsika io satria fiveloman'ny ray aman-dreny fiveloman'le ankizy za réaliste tsika tsy hitovy amy vazaha hoe mila droit anty mbola lavitra be zany tsy amono tsy andrevigadra fa tokony arovana reo zaza reo ahoana ny loi sociale ny am'ireo zaza reo le miasa trano reny zany daolina ny rasan'le olona atao anatin'le question hoe protection de l'enfance fa nasa hoe indemnité de cré aza atao légèreté ohatra zany kosa le izy manarakaraka an'izay le tam'le resaka hoe handicapé ny handicapé le à mobilité réduite ny sorako be debe koa le rahalahy zay mitondra ny teny iny de hoe isorana be debe aloha colonel na nyteny an'iny le hoe ho atsaraina le droit ny resaka taxe iny tokoa aloha de mila jerena akaiky faran'zaingana mo colonel fa misy fotoana zay ivelan'ny resaka ataondray zaty manao asa soa amy resaka dispensaire tokony mba jerena ny asa soa de dispensaire fa ny ONG am'ireny hôpitaly fanaovatsoa any olona reny mba tokony jerena ny resaka taxe fa trop loatra lasa manimba zavatra isorananao zany hoe hijereny aingana fa teo am'le hoe ny akoatray mbola lavitrezaka ho ianao ny amin'ireo handicapé resaka fitaovana aloha ekeko iny hoe lafo be mbola tsy vitatsika zany fa mbola any oreny fa misy zavatra azo atao ty ny fandanina lalàna volavolan-dalàna ny amin'ny atao hoe mise en conformité des bâtiments publics ho an'ny handicapé tokony lalàna zany aty aminay aty lalàna ohatra raha vao manao bâtiment ny entrepreneur aty de anisan'ny zavatra savain'ny commune hoe tsy mise en conformité nanay zao fiangonana de tratra zany hoe tsy mise en conformité ny fiangonanareo
manana droit ny handikape hivavaka misy rampe hiakarany ao am-piangonana fa tsy eo izy no isahirakirana hibatany sezany eo hiakatra droit lalàna zany donc le lalàna manery an'ilay tompon'le bâtiment public na privé hanamboatra ny ohatra centre commercial io ohatra hoe resaka fiangonana io et surtout braompanjakana ny braompanjakana ny commune ny préfecture ny firaisana ny ministère raha tsy misy olona tsara fanahy mba mibatany bebe sy be dadabe na le zazakely handikape tsy tafakatra any amin'ny brao le akizy fa miandry aty ambany ny hôpitaly misy ara hôpitaly tsy accessible ho an'ny handikape c'est un peu comique mampalahelo donc tsy tokony andrasana lavitra ezaka zany fa atao volavolan-dalàna ho anareo solombavam-bahoaka ataovy ny itakinany zany mba hoe mise en conformité ny amin'ny lafiny resaka zoan'ny olona à mobilité réduite point anankiray de mbola tadidiko dolo de lazaiko etony de avy eo afindrako any amin'ny mity raha mbola misy olona zany izy miresaka izy momba ny HCC ny tantara kely izy le hoe tsy nisy fanonganam-panjakana teto fa ny HCC no nanolotra ny fitondrana ho anay mba tsy hisian'ny guerre civile oui et non ataoko angamba fa raha nisy hoe tsy ny HCC no nampiantso hoe andao ianao atao flou fa ny HCC ny rôle ny HCC dia mivalide fotsiny ilay fitondrana hoe manaraka ny lalam-pandroana ve sa tsy fa tsy ny HCC angamba ny teny hoe avy ianao Mikael atao flou avy ianao Ranina atao flou misy tiako atongavana ambadiky zay hoe pardon io HCC io de efa nanahirana anay hatramin'izay zay atao gardien de la révolution zany dia anisan'ny taky ny nandravanan'izy io ary no ravanao le io vao ino mo filaza zany vao tonga teo fitondrana ianao de faly be dolo zay vahoaka ny retracte ianao après hoe manjary mba tsy avalable an'ilay fitondranao dia naverina amin'ny toeran'indray ny HCC de eto zany ohatra misy lapsus révélateur hafahafa be hoe ry zareo no nanome ny fitondrana anay asa razonareo le resaka miteny hoe zareo no nanome nefa ny anao nandrava nefa avy eo inona zany ohatra misy zavatra mahavarina tsy anao commentaire fa velariko alohanareo fotsiny le izy y a un mystère un énigme bon tsy anao Sherlock Holmes eto fa apetrako aminareo fotsiny fa tiako tenenina de hoe ok ary efa président ianao zao efa mipetraka ny fitondrana de ahoana am'izay ny manaraka satria raha azoko tsara zany logike dia any amin'ny assemblée nationale sy ny any HCC nakle ny fitondrana am'izao du jour au lendemain ireo mety afaka amin'ny faire sauter anao amin'ny fomba zay tsy haiko passe-passe-bolan-dralahy ka fitiavana anao mihitsy ny mahatonga anay amin'ny teny hoe raha vao reo fa hifototra aminao io zay aloha zany le izy ary tsy anao rery no tena kendrenay amin'io fa le hoe ametraka assise nationale atsika de zay mba maniry hoe alohan'ny concertation nationale na assise nationale na dialogue national peu importe le filazana azy tsy tokony reo olona reo no mikarakara tsy hoe mikarakara fa mitravy aty ambadika aty satria ireo hanao ny azo koa zay zany amy resaka HCC iny misy point anankiray any koa de ny hoe ino izy teo le resaka fitsitsina hoe fitsitsina zay mahatsikaritra mon colonel fa tsy haiko hoe tsy manaja ny consigne anao ve reo mpiara-miasa aminao ianao miteny andao any tuliara ny akamarony makany dego taoko sary any ohatra le izy asara fantatrao ve sa tsy fantatrao tsy fantatro mino fa fantatrao fa mijery ny train de vie ny olona sasany ametraka député anankiray de on a mobilisé toute une hélicoptère tsika fa mahantra ny ray tsy mbola nahitan'izany aloha aty hoe nisy olona pla installé nao député de tena tout un déplacement hélicoptère avion de chasse exagéreko le izy délégation forte mipetraky izy de miasa de atao miasa
tsika mahantra indray no se permettre vivre au-dessus de nos moyens. C'est un mauvais signal zany. Après moa hoe faly ny olona taky izy moa tsy faly anao fety hoe tonga ny héros-nay ety amin'ny faritra aty fa le pratique mihitsy hoe rehefa tena hanao fitsitsiana de tena tokony mba jerena daholo zay zavatra. Sauf nay anga zay tsy mitafa hoe mety vola personnel an'le olona ça c'est autre chose hoe nanofa hélicoptère izy satria izy manam-bola zay nge mora hafa zay fa naba nalasa saina kely anay ihany zay zavatra zay. Resaka TVM mantenenina teo miteny teo hoe fatotrany mba metsara izy zany ao izy colonel ary zara izy mahita ohatrany diso gaboraraka be indray fa misy miteniteny foana zany tsy manao mea culpa tsy afaka hitreny nahita ny émission rehetrarehetra peut-être mety misy mana miopefy ao fa ny zavatra mahagaga anahy aloha dia mbola misy ny atao hoe fisivanana amin'ny resaka fahapalalamba avao ho anay manokana fotsiny ato amin'ny gardien de la révolution izay contacté pas mal de presse dia rehefa nanao résumé zay ina ny atao ilainareo de retseretsetra de atao sary mody tsire tsy ray tsy roa tsy telo tsy efatra ny télévision natonona fa todiana lamosina. Or rehefa ny sasany de tonga dia migodana be mivaravarana. Donc za manokana aloha mbola tsy tena resy lahatra ny am'le liberté d'expression le liberté d'expression tsy voatery le hoe torahana grenady le liberté d'expression ne tsy voatery am'le hoe tapenambava tsy teny zay aloha zao tsy misy tsony zay aloha marina zay soran'Andriamanitra fa liberté d'expression koa dia misy fomba maro ny fomba ibloquenanao hoe izany miakatra plateau izany mahazo izany tsy mahazo satria efa fantatra ame aloha hoe ty olona ty ina no zavatra ho teneniny zay zany mba teny atsipy any amitsika fotsiny zay ngamba ny tena ngeza be tsy haiko itimity raha mbola manana anapina zay voalaza teo zay. Misy anapina kely nahita tato amin'ny commentaire tato ako marina tokoa fa tokony alefa any amin'ny gazety mivoaka isan'andro ny reny annonce na appel d'offre reny efa misy any fa aminapahany ekena aloha fa misy ireo tsy azo anaovana tena appel d'offre no ny antony ohatra ny resaka infrastructure ohatra reny tsy mandeha appel d'offre fa appel d'offre restreint na salan'izany fa raha manokatra fotsiny zao isika ny site ny ARMP ohatra izy manana site webany de hitatsika zao fa misy ireo marché public de tsy mivoaka ety amin'ny gazety mivoaka isan'andro misy ndray tsy mivoaka ihany koa ety amin'ny affiche eny amin'ireny institution mpanjakana reny ka nangatahana zany de ny fahalalahana hoe tokony ho ataony ezaka rehetrarehetra mba ahafahan'ny mpandrarany ny orinasa malagasy tsirairay mahazo an'ilay information momba n'ireny appel d'offre reny mba ahafahany mandray anjara dia amafisika ihany koa le hoe tokony misokatra ny birao fanaovana fitarainana fanaovana doléance rehefa sendra situation na cas na kolokolo na sy rariny. Zay angamba no anapiko anazy pasteur. Sola tompoko maraparantsika misy zavatra ngezabe tsy ngezabe fa remarque any amin'ny forme ndraiky anefany mety raha mitohy le izy de mety créer frustration ihany amin'ny ny olona le izy eo amin'ilay famalinan'ilay fanontaniana indraindray lasa ohatrany hoe mihaino fa ohatrany tsy mihaino tsara le fanontaniana fa ohatrany valiana ambangovangony tsy précis le fanontanian'olona précis de ohatrany hoe ina moa izy teo resaka corruption moa nanao teo nefa le zavatra anatin'ny tenen'le olona misy zavatra tiana tongavana précisément dia io koa zany tokony mba za tsy miteny hoe tsy anoatra le tolotsika hoe alefa mialoha fanontaniana de manjary lasa cinéma le izy fa mba tokony tsy haiko organisation ny présidence angambany sy ny protocole mba rehefa misy question apetraka satria tsy isan'andro akory ny eo amin'ny filoham-panjakana ary ararotina ny fotoana ny sarobidy lafo be de tokony ho zavatra précis koa le izy zay aloha de nandokafako be de be ireo filoham-pirenena sasany aty amin'ny tany tandrefana réponse précise
fa ho ana question précise de zay zany izy fa lasa ohatrany misy certaine légèreté zany hoe ohatrany hoe hitanao zao sanany faneva imaty eo zao de hoe ekeko le teny izy hoe sanjaran'ny filoham-panjakana no mandresy lahatra ny assemblée nationale fa tonga de hoe ataotsika fotsiny zay atsara azy de point. C'est un peu à la limite généralisé le izy fa tsy précis fa mba tokony tsy avec légèreté ny famalina le izy fa tokony raisina antsoratra mihitsy de tokony tena raisina mihitsy hoe ty ny farany de farany misy mijery commentaire ny namanato de oui le resaka marina fa hoe mbola tanora fanahy be mikolo fa zany miezaka nanakatra ny tian'ilay tovolahy lazainy isorana be deabe azy ny fahasahiny ny teny le resaka communauté internationale tena mariny ny teny iny hoe rehefa atsika de atsika fa tsy hoe tena marina zay de miombokevitra zay ao anatin'ny souverainisme ato amin'ny garneleur dia le resaka co-gestion io mon colonel Iveré io copie io satria na le équipe an'le olona ny proposé an'izany ary de efa hita hoe efa mitaritra ano akilaila ny resaka mombany hoe tsy maintsy zay tsika tsy afa miala am'ireo mpamatsy vola reo ok dans un premier temps fa tsy tokony ho eo foana ny mpamatsy vola ohatrany hoe reo tsy anonona anarareo fa zany ve ny argument ataon'ny ministre ny fanavaozana ny république de hoe raha tiatsika ny mbola andray vola dia tsy maintsy manaiky ny constitutionnalité zay tondrony mpamatsy vola tsika dikan'izay le zany tsy souverain tsika indépendant tsika bien sûr fa tsy souverain ary marina be le tenyny mikolo iny fa na de somary makavaky izy no miteny hoe tsika neo izy efa tamin'ny 1960 ny indépendant fa tia mitenena hoe rehefa tena zoina mbola tsy souverain fa c'est les autres qui nous dictent hoe tia no arahanareo tianareo na io resaka dinika fifampiresahana io za bon efa lasa mola izy de hoe ny OIF no hitariky amin'io ny SADC fa ngatsika tsy afaka manao entre atsika de tonga de tsika aveo no manolotra ny communauté internationale fotsiny hoe tia ny fanapaha-kevitra ny tanjona tokony ampilamina ny boka malagasy fa ohatrany hoe efa misy karazana manalokaloka sahady intervention avy any ivelany de raha vao tsy manaraka ny soradamba ny mpanjaka dia tapaka antenda zay ny tiany mikolo lazaina teo fa zany hoe izy sahirana izy mamoaka an'ilay hevitra zay izy le souveraineté zany tena en tant que militaire ianao mon colonel io zany signal fort tokony ampitainao tam'y resaka jirama teo hoe mazava be le tenin'ny baba fa baba hitako mbola matahotra ny tenin'le izy le hoe le resaka énergie resaka jirama mazava be entre les lignes ny tenin'ny baba iny hoe sahy ianao amin'ny volonté politique hoe tsika ve tsy maintsy mandoalika am'ireo olona rola mpamaty solika atsika de tsy maintsy reo ve mividianana solika mazava be zany teny zany ka io hoe zao mégawatt ery zao tsika maninona ny tsy maintsy ny fitaovan'ireo olona reo no ampiasaina inona ny antécédent zany inona ny enjeu tsy afahatsika mihoatra am'ireo de amiko zany misy mainmise extérieur ambadika dia tsy afa manoatra zany tsika donc souveraineté tsy misy zany fa de misaotra ny mitia nadalaiko am'ty andro alina efa alina be ty tokony efa ela sasatra andro alahady zao fa raha-pirenena moa tsy afaka miandry am'izany fa rehefa misy zavatra tapoka maika dia mifampiantso ao dia makasitraka atsika rehetra zay nanaraka ny pejy hatramin'ny voalohany de mame fotoana amin'ny manaraka de tsaiko mbola misy teny farany ve nanitisa anao veloma ny pijery mirary soa atsika rehetra so raha tompoko mirary soa